filaminana sy fihavanana antoky ny fahombiazana. Ankehitriny dia hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny lanonantsika isika ny teny aina ary ilaina ho amin'ny fampitan-kafatra. Lahateny tokana no enontsika eto anio, lahateny tokana avy amin'ilay vovonany ajin'lohany eto amin'ny firenena. Miangavy ianao am-panajana Andriamatoa filohan'ny tetezamita mba andray ny fitenenana. Arahaba ry Malagasy, arahaba tratry ny fety pirenentsika. Arabaina manokana ianareo filohan-dahy tratra izao asaramanitra izao. Manome ny voninahitra ny firenentsika isika androany satria Malagasy isika ary Malagasy dia manana ny maizy azy. Koa amin'ny fo feno fitiavana sy misy fiasaram-belatsia no iarabako anareo namana manerana an'ity nosy ity. Toaka izany koa ianareo rehetra tonga eto amin'ity lapan'ny avokoa ity. Arabaina tompokolahy, arabaina tompokovavy. Tompokolahy sy tompokovavy, ny fitiavan-tanindrazana dia manomboka ao anatintsika tsirairay avy ary mitepo ao apotsika, ao apoko, ao aponao mandrakariva izany fitiavan-tanindrazana izany. Ny fitiavan-tanindrazana dia tsy amidy. Ny fitiavan-tanindrazana dia tsy azo atakalo. Ny fitiavan-tanindrazana dia tsy atiana varotra. Mankalaza ny fahatelo amin'ny 50 taona ny niverenan'ny fahaleovan-tenitsika androany. Sarobidy loatra izany fahaleovan-teny izany ary novidin-dafo sy namoizanaina mihitsy azy toy ny herim-po naseho an'ireo Menalamba, ny Sadiavay, ny VVS hatramin'ireo mpitolona tamin'ny taona 1790. Nolovaitsika izany fahaleovan-teny izany ary ankehitriny adidy sy andraikitra ny miafifatratra izany fahaleovan-tena izany. Araka ny efa nambarako ombenongeny raha ny faniriko manokana dia mba tena aleo tena marina amin'ny fanapa-kevitra amin'ny hoavina ny firenena Malagasy fa tsy ho terena, tsy ho baikony lavy izao amin'izay zavatra tokony ho ataony. Fa indrindra mba tena aleo tena rakekarena isika fa tsy iankina foana na iankina lavy izao amin'ny any ivelany. Izany ny tanjona, izany ny fanampy. Fa rehefa tanteraka izany dia izay tsika vao tena mahaleo tena marina, izay tsika vao tena mahaleo tena tanteraka. Ny famoronana arena amin'ny alalan'ny arenatsika ihany no ahafahana mampandroso ny firenena amin'ny alalan'ny fiarovana ny tombotsoan'ny Madagasikara. Tsy ho avelantsika ho ravan'ny afo zany dia ireo arena voajanahary, ireo arena ara-kolotsaina, eny hatramin'ny arena ara-panahy izay nivoatsika tamin'ireo razantsika izany. Tsy misy afaka anala nizo fototra ananan'ny Malagasy eto amin'ity tanin-drazantsika ity dia ny fahafahana isafidy sy hifidy ny lalana izora amin'ny firenena izany.
ny ahafahantsika miaro izany zofototra izany dia miankina amin'ny fifanomezan-tanana ny firalahiny ary ny firaisan-kina eo amintsika samy malagasy. Azo atao tsara zany rehefa miray fo, rehefa miray feo sy miara-misalahy isika mianakavy ao anatin'ny fahadiova-po sy ny fahadiova-tsaina ihany koa. Ry malagasy namana, aza manakio ho zakazaraina sy ho ampediana isika samy malagasy. Fotoana anapofona sy anehoana ny tena firaisan-kina malagasy izao vanim-potoana iainantsika izao. Izany indrindra no anaovako antsoavo amin'ny tsirairay avy mba ho tony ary ho sahitraky sy joro amin'ny maha-malagasy satria malagasy isika ary Madagasikara no firenentsika, satria Madagasikara no jerentsika, satria no avy ny vahoaka malagasy no tokony hitonjofontsika mandrakariva. Enganeka ho tanteraka tokoa ilay andininy ao amin'ny ra-pirenentsika le miteny manao hoe ny fitiavanay anao tsy niala fa ho anao tokoa. Ry tanindrazanay malala o, ry Madagasikara soa, ny fitiavanay anao tsy niala fa ho anao tokoa. Ny fitiavanay anao tsy niala fa ho anao tokoa. Ninninona mety ho fisedrana, ninninona olana misy eto amin'ny firenena, ninninona izay mety tsy ho fitovikevitra dia tsy tokony ampiena na anala ny fitiavantsika an'ity nosy malalatsika ity izany. Ry malagasy namako, malagasy ianao, malagasy isika. Ny maha-malagasy anao no mahafa antsika. Ny sedra sy ny ady dia ilana fasahina, ary ny sedra sy ny ady dia mitaky firaisan-kina. Izany no anilefina sy apingana andresena ireo mpamingavinga. Matokia isika namana, mitsangana mijoro fa ny fitiavana ao anaty ary koa ny herim-po no ahasoa sy ahatsara any Madagasikara. Dia miraratsika tratran'izao fety miasaramanitra izao ary miraratsika ihany koa azotomana. Ho tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, misaotra tompona, mankasitraka tompovava. Ankasitrahana indrindra Andriamatoa Filoha Tetezamita tamin'izay lahateny izay, namarana ihany koa ny tapany faharoa, hiditra avy hatrany amin'ny tapany fahatelo isika, asaina ampitiavana izy mivady hiazo ny toerana izay efa natokana azy ireo, ary isika kosa hiara-hitsangana hanemitra voninahitra azy mandritra ny fotoana akanesany eny amin'ny toerana. Arahantsika teraka izany mandra-pahatonany eny amin'ny toerana natokana ho azy ireo.
mitehaka tokoa no zao asaranaka izao ary samy azo toerana isika menakavy.